raha boina dimy mitondra alarana malagasy anaratsendrika any Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fanadiadiana parlementaire mitaky fahavononana sy fahatsapatena ny solombavam-bahoaka hoy ny député Rabelody. Raha Ambohimalaza tsy mbola hita ny tena marina. Arivany alakamisy fa 4 ny volana Jolay taona 2024 manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao indray eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina empanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika indrindra ny fianarana tampony SADC eto amin'ny firenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Lasa fitaovana politika anatiny ny fihetsika aseho ny fitoeram-panjakana amin'ny fandraisana ny fianarana antampony SADC hoy ny mpano politika sady ambasadoro teo aloha Paraina Auguste. Tsy vao izao i Madagasikara no nandray fianarana tahaka izao ka tsy tokony ampirery afatratra ny mpitondra izany hoy ny fanamafisany tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsary ny mbola avatsara. Mampanahy ary teraka fisalasalana goavana eo amin'ny mpanara-baovao ny fihetsika seho ny mpitondra fanjakana sy ny fiziriny fa tsy botulisme no mitarika ny fampoizinana ara-tsakafo tamin'ny faritra maro teto Madagasikara hoy Paraina Auguste. Mametra-panontaniana ny tenany ny mety ho fifandraisana io raharaha io sy ny fandraisana ny fiaonana tampon'ny SADC izay ho tanterahana eto Madagasikara. Sao dia mifandray amin'ilay resaka fivorian'ny SADC no mahatonga ny fahazakana mizingiziny manao an'io sy botulisme io satria raha botulisme izy tena manao déclaration amin'ny OMS dia ohatra ny hoe misy ohatra ny antsika ty hoe misy peste any Madagasikara misy choléra any Madagasikara dia mety eo angamba zany hoe mety mampisalasala hoe mampatahotra anazy sao dia hoe ho ahemitra indray ny fivoriana any amin'ny SADC noho ny izay zavatra zay. Izay efa verako anazy satria ohatra ny hoe mizigizina be ny fitondrana tena hoe io de empoisonnement nefa raha mijery ianao zany ohatra ny symptôme rehetrarehetra ny miseho dia ohatra ny symptôme na botulisme. Tsy voandroany Madagasikara no nandray fiaonana ny tampony tahaka izao. Lasa atao fitaovana politika anatiny ary raisin'ny fanjakana ho azy manokana ny resaka SADC kanefa raharam-pirenena no resaka hoe Paraina Auguste. Tsy ny fivorian'ny SADC no anafitra ny malagasy amin'ny fahasahiranana. Atsary no oeraoera ho ity ambasador teo aloha ity. Ary asika sy voandroana asika ny mitarika hoe vondrona firenena ohatran'io. Avy présidentny OIF ange i Razormampianina, Organisation internationale de la francophonie. Zany ange tena zavatra goavany satria 78 pays anatinao daholo ny tany mandroso ohatran'ny France na i Canada na i Belgique regny. Fa sy nasiana oeraoera ohatran'io amin'ilay communication misy ankehitriny zao mandeha partout io za. Rariny atsika ny membre ny SADC tafiditra tao amin'ny SADC asika tamin'ny andron'ny président Ravalomanana. Ka marina asika zao raha mandray an'izany sy dia misy zavatra tokony hoe raha normal zany mandray an'izany asika atao iny fivoriany ery amin'ny CCI zay tragno vita tamin'ny fotoanan'ny Ravalomanana. Tonga amin'ny aéroport le olo livory amin'ny aéroport natao tamin'ny Hery Razormampianina. Oka sikany mba ataotsika sosotry ihany satria zay moa hoe mahatonga anazy io lasa natao fitaovana politique intérieure ny fandraisana an'ilay resaka SADC sy fivorian'ny SADC nagnavitra asika amin'ny fahasarana asika zao. Anamafy ny fatokisan'ireo mpampiasa vola sy mpamatsy vola ho avy eto Madagasikara ny fitantanana ny SADC. Ampitomby ihany koa ny lahazananan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny fanamafisany ministry Narambahiny. Isy ny fandaminana manokana iantohan'ny filaminan'ny tanàna sy ny fahadiovany mandritra ny fandraisana ny fiaonana tampon'ny SADC. Mihetsiketsika mafy ny mpitondra amin'ny fanaovana asa samihafa no mifanandrify amin'ny fandraisan'izany. Mibaribary tazan-drehetra nefa ny tena zava-misy marina eto ary tena mamenatra dia ny filaran'ny malagasy ny fanasokajiana azy ho manitra maneran-tany. Izy tokony adion'ny fitondram-panjakana fa io nge fantatry ny zareo agny daholo zavatra misy amintsika ty lany maquette satria ny zavatra mamenatra ane dia ny classement sikany ny filahara sika nagnisiny tany farany mahantra regny nefa dia mampirere sikany mampirere sika mahazo fagnapiagny vary ho zaraigny amin'izao tontolo zao hoe ny Soudan du Sud de Madagasikara dia io ny Gaza ny Palestine io nge le mizarazara vary anao ve dia mieritreritra ve dia fianarasoa roa mibesy le roa dia tokony zaraigny vary zany sy charrue olo mpambory valagna charrue fitaovagna tokony natao anazy ny sécurité ohatran'izany ny any amin'ny faritry ny Sianaka Andriambatry Zakaria
nefa de ohatrany mahafinaritra ny sasany zany zao hoe mizara vary mahazo vola afa amin'ny mpamatsy vola izaragny vary de ireny zany ireny tokony ho zeresika zany. Ny telo hatramin'ny 12 aogositra 2024 avy zao no anatanterana ny fionam-be faha 570 ny vondrona SADC eto amin'ny renivohitry Madagasikara. Ny 17 aogositra kosa no anaovana ny fionana tapony andraisan'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ary lehiben'ny gouvernemanta avy amin'ireo firenena 12 mpikambana anjara. Vaovao makasika ny raharaha fampoizinana sy fanapoizinana ara-tsakafo izay mbola mitazona ny sainy be sy ny maro eto amin'ny firenentsika amin'izao kosa dia miankina betsaka amin'ny fahavononana sy ny fahatsapatena ny resolom-bavam-bahoaka no ahafahana manatanteraka ny fanadiadina parlementaire momba ireo tsy fahazahoana valiny sy fanadiadina mazava amin'ny tranga ity hoy ny solom-bavam-bahoaka Mamirabenirina androany. Ny fiarahamonim-pirenena moa no nangataka ny sy ny fanadiadina amin'ireny tranga ireny mba anampina ireo fianakaviana hitadiny rariny sy ny itsiny no ny famoizana aina maro teto amintsika. Ndao aratsika ny antsipriana izay. Fitaovana ampiasain'ny solom-bavam-bahoaka rehefa misy tranga ao anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena ka tsapana fa ilana fanadiadiana misy kokoa tsy azona fanazavana araka ny tokony ho izy ny fanadiadiana eo anivon'ny parlemanta na ny enquête parlementaire. Misy ny fipetrasana tantohatra tsy maintsy araina fana manatanteraka izany. Voalohany indrindra tsy maintsy anatina fivirina ara-potoana fivirina moa zany no natanterahana azy na ara-potoana io na tsy ara-potoana io. Rehefa ara-potoana moa zany dia ampidirina ny anaty ordre du jour ny fangatahana. Fa rehefa amin'ny fotoana tsy misy fivirina ara-potoana dia tsy maintsy zany mangataka fivirina tsy ara-potoana. Eo anefa ny fivirina tsy ara-potoana dia misy fepetra ny fangatahana azy, fanatanterahana azy. Voalazan'ny lalàna dia ny hoe na ny Prime Ministre no mangataka ny isiny ny fivirina tsy ara-potoana na ny atsasa-manila ny solom-bavam-bahoaka no manao soni ny taratasy fangatahana fivirina tsy ara-potoana ary tsy maintsy zavatra lohahevitra lahadinika zay voalaza ao anatin'izay fangatahana izay ihany no hodiniana rehefa avy ankatoaviny any amin'ny gouvernemanta ilay fangatahana. Ataontsika hoe fanadiadiana mandeha amina trangan-javatra anankiray izay mahakasika ny firenena, izay mitranga eto anivon'ny firenena ka rehefa tsy mahafapo ny fanadiadiana sy ny fitrandrahana vaovao mahakasika izany eny anivon'ny fahefanam-panatanteraka sy ny tompona andraikitra tokony ianao fanadiadiana dia azo ny solom-bavam-bahoaka atao mirotsaka manao manatanteraka izay fanadiadiana izay fa amin'ny alalan'izay fomba izay. Miankina amin'ny fahavononana sy fahatsapatena ny solom-bavam-bahoaka araka izany no ahafana miroso amin'ny fanadiadiana hoy ny fanamafisana. Fa isan'ny solom-bavam-bahoaka no fototra voalohany ahafahana manatanteraka na tsy an'ilay izy. Ny fahavononan'ny solom-bavam-bahoaka hangataka n'ilay fivirina tsy ara-potoana mazava ho azy iza no manana ny isa mety hafeno an'izay atsasa-manily izay. Ny fahatsapatena ny solom-bavam-bahoaka tsirairay no rasana anatin'izay. Mitaky ny sina fanadiadiana parlementaire amin'ny raharaha fahampoizinana ara-tsakafo ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Tokony ho atao izany anampeny ireo fianakaviana hitadiny rariny sy ny itsiny noho ny famoizana aina maro. Mbola eo amin'izay vaovao izay atrandry dia ny farana androany ny fionan'ireo avan'ny namoiny aina vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza. Manamafy ny fitakinany marina sy amaizana araky ny lalàna ireo tompon'antoka tamin'ity raharaha ity ireo fianakaviana. Tonga ny fanotrona tetsy amin'ny fitsarana anosy ny salotra fanamina mitovy loko ireo voakasika ny raharaha io maraina io. Tato baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy rindran-tsariny mbola avatsara atrandry. Manjavozavo tsy mbola hita ny tena marina amin'ny famotorana ataon'ny fitsarana mikasika ny raharaha Ambohimalaza. Ny farana androany ny fianoany ireo avan'ny namony ainy 12 teny amin'ny juge d'instruction. Tsy mbola manana vaovao mazava mikasika ny fenoasina sy ny reniny ireo fianakaviana raha ny fanazavana. Andranomaso ny an'ireo fianakaviana androany. Isan'ireo ny renim-pianakaviana iray namoa zanaka roa tamin'ity raharaha fanapoizinana ara-tsakafo ity.
samy nisalitra ny akanjo nisy ny sadin-janany avy izy ireo nanoloana ny lapa ny fitsarana nosy. Miandrina fa marina ihany ny andrasana ny atenainay mba tenena aminay na dia tsy hoe hamerina ny zanakay ary le izy tokony mba lazaina aminay ihany marina hoe tena zava-misy say zay tsy mitady ny olona fa tsy zay. Manamafy ny fitakinany marina sy anasaziana ireo tompona andraikitra amin'izao raharaha izao ireo fianakaviana. Matoa zay tonga mijoro eto zay ray aman-dreny rehetrarehetra sy ny fianakaviana mitady ny marina zay ivoan'le izy aingana koa satria zay marary ohatra ny aminay ireo zao misy tsy mipetraka eto ohatra na manokana tsy mipetraka eto nefa ny efa ray volana zao miandry eto. Le fivoan'ny marina mitady zany zay hoe mba ho hitanay aingakaingana zany le marina hoe ina ny anaran'le zavatra singa lohan'le zanakanay dia hoe iza ny tena rangory fototry ny afo na tonga ny zanakanay maty mba mapetraka amin'ny fitsarana zany ny azahoany sazy satria maro loatra angele maty betsaka loatra zay tena marary zay tsy hiverina tsony ny zanakanay dia mba ilainay zany hoe sazy mila sazy zany zay hoe anampiarana ny lalàna ho an'izay vandoza. Niverina matetika ary teboka ny tarainan'izy ireo nandritra ny fianonany tsy maintsy nampifidianana ireo fianakaviana ampahana fanafody ny tsaboana izay voalaza falavo. Tranga izay mifanohitra tamin'ny voalazan'ny fanjakana tany am-Piandohany izay nilaza fa raisin'ny fanjakana an-tanàna avokoa ny fitsaboana rehetra ho an'ireo tratra ny fanampoizinana tetsy Ambohimalaza. Na dia teo ary le fanambaran'ny fanjakana eo raisina tanana manontolo ny fitsaboana an'ireo olona marary ireo dia amin'ireto olona reto misy mitaraina hoe nisy fanafody na ampifidianana rehefa fanafody lafolafo dia ampifidianana atao amin'ny hopitaly tsara ho fantatry ny tompona andraikitra izany. Eo am-panomanana hetsika ireo fianakaviana na dia mbola tsy voafaritra aza ny daty hanatanterahana azy raha ny fanamafisana. Io maraina io kosa dia nanatanteraka diabe ampilaminana ny azon'ny fitsarana izy ireo etsika hitakinany marina sy ny rariny amin'ny tsiraraha ity. Raha tsy afaka miaro ny olona amin'ny fireneny amin'ny fiainana andavanandro toy ny fahazahoana sakafo azo antoka fotsiny dia inona no andraikitry ny fanjakana hoy ireo mpisehatra politika manoloana ny fahampoizinana sy ny fanampoizinana ara-tsakafo mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Sakafo mantsy no tadiavina fa loza no aterany. Fanjakana tsy mahomby ka tsy hitondra fivoarana na fampandrosoana ho an'ny vahoaka ao aminy hoy hatrany ny fanehon-kevitra satria mpitondra tsy mahavita miaro ny vahoakany. Ndao arahantsika ny tati vao sy ny antsiprian'izay eo amin'ny sary sy ny ratsariny tahiriny aina. Nahoana isika no tonga amin'izao toe-javatra izao? Inona no ataon'ny fanjakana? Inona no andraikitra ireo rafitra miandraikitra ny fanaraha-maso? Fanontaniana napetraka ireo mpisehatra politika manoloana ireo olana maro lafy mitranga eto amin'ny firenena, indrindra fa ny fanampoizinana sy fahampoizinana ara-tsakafo nitranga tamina faritra maro teto Madagasikara ireo. Eo anivon'izany rehetra izany, miravoravo-tanana ny vahoaka, mitebiteby rehefa mividy sakafo satria tsy fantanintsony izay azo hanina na tsy sy izay mampidi-doza na tsy. Ny fanjakana kosa mangina mionona amin'ilay hoe efa mandeha ny fanadiadiana, ny rafitra mpanara-maso tsy hita soritra ary indrindra tsy misy fandraisana andraikitra entitra mitohoka amin'ny tendany hoy hatrany ny fanazavana. Ravoravo-tana ny vahoaka, miasa saina ny vahoaka, manjanjiranatsy ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe inona marina ny tena nahafatan'le olona ka iangaviana reny nareo anatin'ny fikaroana ny zavatra hijery ny tena rariny sy ny hitsiny fa na ny mpizahatanytsika koa miasa saina be ny ho tonga eto Madagasikara manoloana n'iny zavatra ny sehoiny ka apetsaka aminareo mpitondra zay zavatra zay. Raha mbola avela iodina ho zava-mahazatra ny fahafatesana olona noho ny sakafo dia midika izany fa efa nivadika ho fanao ratsy ekena ao anatin'ny fiarahamonina. Tsy azo ekena intsony ny fandeferana. Tsy tokony angina ny olom-pirenena rehefa mahita fa tsy voaro amin'ny fiainana andavanandro. Tsy tokony miandro loza mitranga isika vao mikikika. Raha misy fanjakana miasa dia tokony efa mijoro, mandray fepetra, mametraka fanaraha-maso matotra ary miaro ny olom-pirenena amin'ny fiainana andavanandro hoy hatrany ny fanehon-kevitra. Raha tsy aivina, tato anatin'ny iray volana tsy latsaky ny 50 ireo namoiny ainy ka zaza sy tanora ny ankamarony vokatry ny fanampoizinana sy fahampoizinana ara-tsakafo.
Lafim-baovao afa tanteraka kosa nahazo fiaramanidina Boeing 777 200 ER miisa 5 Iran na dia eo aza ny sazy iraisam-pirenena indrindra avy amin'ny tandrefana sy Amerikanina miantra amin'ity firenena ity. Afaka niditra tany Iran ny 12 Jolay 2024 lasa teo ireo fiaramanidina ireo araka ny lahatsoratra navoaka ny gazette Le Journal de l'Aviation ny 12 Jolay lasa teo. Raha ny vaovao dia niala tao Kambodja ireo fiaramanidina izay manana ny lahara-pamantarana malagasy 5 heures ireo. Firenena iaransy iraisam-pirenena indrindra fa nitandrefana ny Iran amin'izao fotoana izao. Nilaza moa ny Aviation Civile de Madagascar na ny ACM fa ny orinasa Udan Aviation no nangataka ireo fahazahoan-dalana anafatra ireto fiaramanidina ireto. Niteraka fa ny kevitra maro moa ity vaovao miparitaka ity. Ny antsipriany izay. Ny 12 Jolay lasa teo dia namoaka lahatsoratra nilaza fa nateo aza ny ankivy ampiary ny tandrefana sy ny Amerikanina aminy dia nahazo fiaramanidina Boeing miisa 5 Iran ary vitan'ity firenena ity dia niala ny sazy iraisam-pirenena nahazahoany ireo fiaramanidina ireo. Niainga tany Kambodja ka niditra anjokosoko tao Iran ireo Boeing 5 ireo. Fiaramanidina izay mitondra ny laharana malagasy 5 heures. Ny orinasa Udan no nangataka fahazahoan-dalana ho an'ireo fiaramanidina ireo. Raha ny teny mita navoaka ny Aviation Civile de Madagascar. Raha marina ity vaovao ity dia tokony hitandriny ny Madagasikara amin'ny tokony ataony. Ankoatra ny fandrikan-dalàna dia anohitohina ny fifandraisan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity raha ity hoy ny faneho-kevitra. Maro loatra ny zavatra sy mety ataosika. Io zao vao hitantsika farany io resaka CM io manao immatriculation sika ity zany. De nefa lasa agny Iran igny. Iran nefa ny pays sous sanction. De na ohatra ny immatriculation de complaisance zany. Sika zany manao fausse ity avion lasa agny amin'ny oapesain'ny Iran igny de mody natao sika Madagasikara ity. Azy everinareo fa hoe ipetra-posta amin'igny Américain. Io pays misanctionné ny Iran io zay sy de hoe misy fitiavana manokana any Iran fa hoe natina siny de pays sous sanction Iran. Fantatra daholo zany ny société nanao an'io zao de holo akaiky ny ry zareo amin'ny fitondrana ka izay zavatra tokony tandremasika niany zay zavatra zay rehetrarehetra zay ny zavatra tokony ataosika de efa mpandrosoa firenentsika niany. Raha ny fantatra efa tsy misy intsondry i orinasa indiana antsoina hoe Udan io ary efa tsy hita miorina ara-dalàna ao an-toerana ihany koa amin'izao na antsoina hoe Strikov raha ny nambarany ny mpitarika ny Anjomara sy ny Rivo-baovao na ny ARB. Araka ny fanazavany tsy tokony ahazo kody 5 heures mihitsy ireo fiaramanidina raha tsy avy amin'ny orinasa malagasy ara-dalàna sy manana fahazahoan-dalana avy eto an-toerana. Kody nasionaly ho an'ny orinasa malagasy no tokony hitondrana izany ho hiatrany ity mpanao politika ity. Raha orinasa tsy ara-dalàna no mitondra fiaramanidina eto dia mety hanimba ny fitsipika nasionaly sy ny fiarovana anabakabaka izany hoy Andro Robel tao amin'ny pejiny. Nilaza moa ny ACM fa any Chine no misy ilay fiaramanidina tamin'ny 13 Jolay nefa nambarany loharanom-baovao hafa fa any Iran ireo fiaramanidina ireo izay midika ho fanitsakitsahana fitsipika iraisam-pirenena ho hiatrany Robel andry. Raha saro-pady koa io raha toka avy any Iran no entina eto ho hiatrany ny fanazavany. Tsy fantatra hoy ity mpanao politika ity raha fanadiovantena sa fialana andraikitra fotsiny no nataony ACM momba ity raha ity. Nanao antsoavo ho an'ny parlementaire sy ny vahoaka noho izany ny tenany mba hijery akaiky ity raha ity ary no mafisina fa tsy azo itokisana intsony ny fitondrana amin'izao toetra raha izao. Fa vaovao makasika ny fifidianana be ny tanàna atao toliara kosa indray nanoizantsika ny fampahalalam-baovao. Hiakatra eo anivon'ny filakevim-panjakana rampitso ny olana raha-pifidianana be ny tanàna atao amin'ny komina toliara voalohany. Betsaka ny osika ny tranga kanefa tsy mifanaraka amin'izany ny vokatra navoaka ny tribonaly misala ny ady atao amin'ny fanjakana ao an-toerana hoy ny kandida natolotry ny prositeny Ralay Vahiny Frérot. Mitaky ny fitsarana mba hanao ny fandalinana lalina makasika fitoriana ity kandida ity mba hisoroana ny savorovoro mety ho ateraka izany. Ny antsipriany izay. Nampiakatra ny raharaha eo amin'ny filakevim-panjakana eto Antananarivo ny kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny prositeny Tao Toliara. Mazava ho izy ny safidim-bahoaka atao amin'ny renivohitry Androy ka antony nanaovana ny cassation satria tsy mahafa-po ny didina avoaky ny tribonaly misana ny ady atao amin'ny fanjakana ao Toliara momba ny fahalaniny ny kandida mpiaradia amin'ny fitondrana hoy ny fanazavana. Sarotiny amin'ny fahamarinana ny fanoherana
ary foto-kevitra ijoroana ny fahamarinana ho an'ny firenena hoy ny fanazavana. Miisa folo ny fitoriana, singaira ihany no ilazana ny zavamisy ara-pifidianana tao an-toerana hoy ny candidat frérot. Voalohany mamoa fady ny zavatra ny seho-tany Tuiliara satria ny seny mihitsiny no piraitsy kombakomba tamin'ny candidat zay lazaina hoe candidat mpanjakana. Inona no ahafahana milazan'izany androany? Mitotaly ho folo ny reketina mpianataonay fa ray ihany ty lazaiko ty zay tsy kombakomba ny arahany seny tamin'ny candidat anankiray zay napetsaky ny tribunaly administratif ho nanjesy tao Tuiliara. Misy bureau de vote numéro 1, numéro 3 amin'ny fokotany anankiray lazaina hoe Antsimenatsa. Very tao amin'io bureau de vote io ny paquet de bulletin unique roa. Ny ray amin'ireo paquet de bulletin unique reo miisa 50, ny ray 50. Raha atao ny kajikajy bulletin unique 100 no very tao amin'io bureau de vote roa reo. Ahoana ny agagatsika, ahoana ny agaganay rehefa nizotsa ny fifidianana tamin'io andro io tsatehakinay ilay bulletin very ny ampahany tamin'ny fokotany anankiray lazaina hoe Betania Tanambao. Misy olony candidat Irmara mitondra an'ireo bulletin reo efa kose amin'ny laharana misy an'ilay candidat Irmara efa ty amin'ny folafolakandro, efa ty amin'ny efatsa ty io zavatra io tsatsa. 5 io bulletin tsatsa io rehefa ny hamarinina ilay bulletin kay le bulletin very tany amin'ny fokotany Antsimenatsa no nampiasain'ny candidat mpanjakana taty Betania Tanambao. Mazava zay ravana teboka anankiray ihany zay le bulletin 100 zany nampiasain'ny candidat mpanjakana nanaovana an'le hoe précoce satria tsatsa le bulletin 5 kose eo amin'ny laharana misy an'le candidat mpanjakana. Nahitsy ny candidat ho ben'ny tanàna ny laza fa betsaka ireo pirofina lefa any amin'ny fitsarana momba ity olana ara-pifidianana natao Toliara renivohitra ity. Miantso ny fitsarana arak'izany ny tenany mba hijery akaiky sy amoaka ny tena safidim-bahoaka marina mba tsy sy olana sy ny savorovoro. Fa za eto de mangataka lalimy tsara ny dossier ny Toliara io, lalimy tsara so de zavatra vitana anamalao hividiantsika vato sakoa. Zay kosa de mampanatena ny vahoaka ny Toliara satria ny ady tsy masiso ny ady tsy mavay. Na misy manometsiny anay hoe manino anao lomnoara tsy nialy, mbo mialy aho fa tsy amialy itiavanareo azy. Fa zahe de fa mampanantena ny Toliara ninona ny ovokany cassation zay ataotsika tsy maintsy mbola heverina ny avoaka ny Toliara ny vatateranay sy ny ekipa anao tatsa hitondra voandalana zay voandalana homeny cassation anay tsy maintsy averinay aminareo vahoaka ana. Namafetrany ny prositeny fa safidy-bahoaka no arovany eto ka aoka andalan'ny fahamarinana ny eo anivon'ny fitsarana ka hitondra sy hitsara araka ny fieritreretana malalaka sy maleo tena marina. Safidim-bahoaka no ho arovana izahay no nametrahany vahoaka hiady an'izay safidy zay ny fitokisany napetrany tamin'ny candidat frérot dia eto zahay ho pirofo mitoaka amin'ny tendany fa tsy namela ny safidim-bahoaka fa nametraka amin'ny antanatoam-pahefana mikarakara izany ataontsika hoe fifidianana zany dia pirofo mitoaka amin'ny tendany zao androany zao fa mbola miady itsika ho fametrahana ny rariny sy ny hitsiny indrindra fa ny fametrahana ny tena safidim-bahoaka marina mba tena olona iriny vahoaka hitondra azy, hitondra ny hetahetany hanatanteraka n'izay nofinofiny no hitondra ny tanàna ny Toliara. Rampitsomoho no andehanany ity raharaham-pitsarana ity eo anivon'ny filakevim-panjakana andrasana ny fivoaram-baovao.
fa mbola hijanona ao amin'ny faritany Toliara izay hatrany isika nampiakapeo manoloana ny fihetsika mamoetra ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny ekipany amin'ireo mijoro sy manohitra ny tetikasa basy Toliara ny fikambanana masikoro sampana Antananarivo no sady filohan'ny antoko otrikafo androany. Atakalony mpitondra sy ny ekipany tombotsoan'ny olombitsy ny vahoaka malagasy hoy ny fanamafisany. Mitoy ihany koa ny azalambo ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo mpitandro mampiasa amin'ny mpitandro filaminana sy ny fananganana ny fikambanana antsoina hoe voromahery izay natao iandraikitra ny tsy fandriam-pahalemana kanefa anaovana ramatahoro hoy hatrany ny fanazavany ny antsiprian'izay vaovao izay. Manohy ny azalambo amin'ireo mpanohitra ny fitrandrana fasimainty ny fitondram-panjakana amin'ny fampiasana mpitandro filaminana amin'izao. Mandohitra sy mitoka-monina ny anaty ala avokoa araka izany ireo vatan-dehilahy andro maromaro raha nitady vaovao avy any an-toerana. Misa efatra ireo olona voasambotra nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fikambanana mazoto ary ireo mpanohitra ny tetikasa raha ny loharanom-baovao ary misy ankizy 520 taona. Nampiasaina ihany koa ny fikambanana voromahery izay nolazaina fa natao mampandrina tsy fandriam-pahalemana any an-toerana kanefa atao fitaovana isamboran'ireo mpitarika hoy ny fanazavana. Diso hevitra nefa ny fitondram-panjakana hoy ny otrikafo satria misy amin'izy ireo no nandaniraka nampanovina azy. Misy kosa ireo voabaiko ny vola ka manatanteraka ny baiko. Izay avao amin'ny komina kely malimpianina tamaroan'ny fikambana zany dia ho natao fitaovana andeha entina hitary dalana ireo mpitandro filaminana ireo zany mba andeha anendrika ny anaty ala zany anreto le manohatra ny tetikasa basy Toliara reto. Misy fihevitra nefa ny fitondra fanjakana sy ny orinasa basy Toliara satria ny fanarahana nananganany zareo andeha voromahery dia hoe andamina ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Rehefa avy eo kay le izy natao fitaovana zany andeha entina hisamborana an'ireto ilay namana atao anatin'ny fikambanana mazoto reto. Rehefa avy eo zany ireo ilay tanoha ao anatin'ilay voromahery indray zany ny ankamaroany no nivady samy fitondram-panjakana sy ny orinasa basy Toliara tsy izay no ny fanarahana hoe andeha anendrika ny fikambana mazoto fa hoe handamina ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Zany hoe diso hevitra indray zany le mpitondra fanjakana sy ny orinasa basy Toliara satria nivadika ilay raharaha zany dia tafavoaka indray zareo. Na izany aza nefa misy olombitsy ao anatin'ilay voromahery moa zany dia tsy meritreritra afa-tsy mivola dia ireo indray zany no miezaka mitarika an'ilay mpitandro filaminana any anaty ala reto hanao savahao zany an'ilay namana ao anatin'ny fikambanana mazoto. Sahirana ny fanjakana amin'ny fifanenjehana ka niditra anaty ala izay everina fa toerana anaovana ny fitrandrana sy forage. Tsy tonga tany amin'izay tokony aleha nefa fa voasakana ka nandosotra ary nisy naratra mitsaza hoy ny vaovao. Any amin'ny fampiadinan'ny samy malagasy sisa no lalana hitan'ny fanjakana ary atakalony sikasaina ho aripaka no ny tombotsoan'ny olombitsy hoy ny otrikafo. Atakalony fitondram-panjakana olona mpanao trafika ohatr'izany dia ny vahoaka malagasy sa miraikitra kombakomba ihany koa ilay mpitondra fanjakana satria nandray ny volan'ny orinasa basy Toliara ka eto zany zay dia manamafy hoe izahay dia daty ny fomba rehetrarehetra koa zany ialany ny orinasa basy Toliara eto fa tsy anaiky hatramin'ny farany an'izao ataontsika hoe fanitsakitsahana ny zo ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fitadiavana tombotsoan'ny olona tikan'izy zao. Mikiry biby hatrany ny mpitondra iroso amin'ny fanohizana ny tetikasa. Ijoro anohitra izany hatramin'ny farany ihany koa ny mpanohitra ny basy Toliara hoy ny fanamafisany. Samy tompona andraikitra amin'ny fanapakevitra raisy ny rehetra hoy ny fanazavana. Harovana ny tanindrazana nataon'ireo olona ireo fa tsy olona nanao dahalo ireo sanatria nao malaso nanamony olona. Nefa ny fitondram-panjakana zany mibibibiby amin'ilay fanamborana. Eto ahy zany dia mametaka foana hoe io indray na hoela na hoaingana izahay koa ao anatin'ilay izy dia mitady hoany fomba foana noerana an'ireo tetikasa. Mikiry koa nefa ny fitondram-panjakana raha tanteraka an'io dia hoy izay hoe verifoana samy tompona ndraiky amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny tsirairay dia samy ho tsarain'ny tantara eto zany satria manoloana n'izao atao hoe tena famerezan-jo ny vahoaka malagasy. Manoloana ireo rehetra ireo miantso ny firaisan-kinan'ny vahoaka malagasy ny avy ao anivon'ny cellule de crise Diovy Madagasikara Toliara ny fikambanana masikoro Antananarivo amin'ny fiarovana ny tanindrazana.
vao makasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia nitranganina fanafiana teny amin'ny lalam-pirenena fafito iny andro any tokony ho tamin'ny ray ora maraina fiara fitateram-bahoaka sprinter iray niainga avy any Ambovombe Iazo Anatananarivo no tafian'ny olon-dratsy teo amin'ny faritra Soanatao Fokotany Ambohimanarivo commune Manandroy district n'Ambohimatsoa ndo aratsika ny antsipriana izay vovô izay. Araka ny fanazavandreo ny arambona dia jula mahery fola samy mirongo basy sy famaky avokoa no nanao fanafiana no sakanandreo jula tamin'ny azo ny arabe ka voaterinjanona le fiara avy hatrany dia nipiteny izy ireo fitaratry ny fiara ary nandraona ny mpamily sy mpandeha rehetra tamin'ny fitaovam-piadiana. Vokatry ny herisetra nataondreo jula dia olona 5 no naratra mafy. Lasan'ireo mpanafika ihany koa ny vola mitetina 4 ariary ny mpamily ary vola mihoatra ny 4 ariary avy amin'ireo mpandeha. Tsy nisy navelan'ireo olon-dratsy fa dia nalaina kely ny finday ny akamaroan'ireo mpandeha tao anaty fiara. Efa tonga amin'ny tampo-tanàna Ambohimasoa eo ny arambona amin'izao fotoana izao ary mitohy ny fanadihadiana atao ny manam-pahefana. Hatreto dia tsy mbola nisy tatitra momba fisamborana ireo olon-dratsy. Manoloana hoe zava-mitranga izao dia mampanahy hatrany ny tsy fandriam-pahalema amin'ity lalam-pirenena fafito ity izay nisehoany ny fanafiana mitovy amin'izao indroa miantoana tato anatin'ny volana vitsivitsy ary mitaky fepetra entitra sy fandaminana maharitra avy amin'ireo tompon'andraikitra ny vahoaka mba ahafahana izy ireo mivezivezy ampilaminana. Pejy finonina ho tanteraina ny 12 ka hatramin'ny 15 septambra ho avy izao ny isan-keritaona ny WB Soatanana. Hetsika maro no anamariana izany anasongadinana ireo tranga manainga mampiseho eo amin'ny fifohazam-panahy ny antsipriana izay. Iavaka ny isan-keritaona ny WB Soatanana izay tanterana ny 13 hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Anamarika izany fankalazana ireo tranga maningana mpiseho amin'ny fifohazam-panahy isan'ireo ny Pentecoste Malagasy izay ankalaza ny 70 taona ny orenany. Ny Pentecoste Malagasy moa dia tsy inona tsy akory fa ny namirindrangarany Solambo ny mpianany 12 Menadato ao Ambatoreny ka nisiny ny filatsahan'ny fanahy masina nampiororony tany ary nisy tranga maningana maromaro ary ny feo n'Andriamanitra ny teny tamin'ny zareo araky ny Isaia 6:8 hoe iza no irako iza no irakay dia namaly izy 13 Menada hoe inty aho irao aho andeha ho anao iraka maneran'i Madagasikara. Teo zany vao tena miparitaka ny atao hoe fifoazana tamin'ny olombitsy fa raha mifora ny Solambo tamin'ny 15 octobre 1894 izay le fifoazana tamin'ny olon-tokana. Izay mampiavaka andray Solambo amin'ireo mpifo hafa eran-tany. Ny mpifo hafa rehefa mifody dia ny fo rery fa raha ny Solambo tsy nionona tamin'ny fifoazana irery fa namoa olona izy dia namoa an'ireo mpianany 12 Menada ka raha 12 Menada reo rehefa namaly an'izay le Isaia 6:8 zay hoe inty aho irao aho dia hiparitaka eran'i Madagasikara hitory an'izao tontolo erak'izao tontolo izao. Zay koa ny tanteraka ny hoe fifoazana be sy maro. Ankoatra io, isany koa ny fanokanana ireo mpiomana iarana amin'ny fiangonana protestanta trano Jojoro trano Briky Ambatonakanga. Isy ny fifohazam-panahy sy ny maro hafa. Ny isan-keritaona fifoazana dia mitondra fifohazana ara-panahy, fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny, fampianarana lahateny, zay aloha ny teny. Fa ao koa ny trangam-pifohazana hoe fanasitranana marary amin'ny alalan'ny asa sy fampahirezana. Reny le marary efa harin'ny dokotera sy ny profesora reny le hoe insuffisance taovakiray amin'ny phase terminale ameo zay ty ny etomody reny no terin'ny olona any amin'ny WB Soatanana sitranay amin'ny alalan'ny vavaka sy toriteny sitrana ary raha tsy sitrana ary mandra-patapitry ny ainy mba il trouve la paix dans l'âme ozy. Manana ny tantarany sy ny mampiavaka azy manokana ny WB Soatanana izay ny amin'ny faritany Fianarantsoa raika amin'ny 20 kilometatra miakandrefana somary mianatsimo. Topim-pifoazana voalohany teto Madagasikara i Soatanana izay naory ny dada Rainy Solambo misandraka manerana ny Madagasikara sady eo amin'ny fiombona ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na ny FFPM ary mirafitra amin'ny fiangonana loterana malagasy ny topim-pifoazana Soatanana.
maresaka avy any ivelany nanomboka tamin'ny volana jolay 2024 dia nitondra fasana vokatry ny kolera ny mponina ao Soudan. Mamono olona 340 mahery ity valanaretina ity araka ny tarehimarika navoaka ny ministera ny fahasalamana any antoerana ny talata lasa teo. Fanampanazavana makasika izay. 430 retrangana kolera voamarina tato anatiny herintaona tao Soudan. Miparitaka amina tanàna 470 ao amin'ny faritra 720 manerana firenena ny valanaretina. Nanomboka ny 12 hatramin'ny 20 jolay dia tranga vaovao 730 ny voamarina. Ny commune Tela ao amin'ny faritra Darfour avaratra ny tena vomafy indrindra amin'izao trangana kolera ao Soudan izao. Nahitana tranga 7,900 tato anatiny herinandro monja. Ny any Bilel ao amin'ny faritra Darfour atsimo kosa no manana isan'ny maty betsaka indrindra. Akoatra ny kolera dia manampitrotraka ny krizy maolona any Soudan ny fiakaran-drano sy fiverenana faobe natao ndrem-pitsoponenana indrindra any amin'ireo faritra mbola marefo sy tsy misy fototra fototra. Efa nampitandrina momba izany biro misahana fandrindrana ny raramaolona ao amin'ny firenena mikambana OCHA. Isa-taona dia mahazatra ny fisinindreo aretina mifandray amin'ny fotoam-pahavaratra any Soudan toy ny stazomoka, ny kolera ary ny dengue. Miantso vonjy amin'ny manam-pahefana sy ireo fikambanana iraisam-pirenena mba hanamafy ny ady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina sy hanatsara ny fahazoana fitsaboana sy ny rano fisotro madio ho an'ireo faritra marifo indrindra any an-toerana. Ny vaovao hafakely kosa ny tendrombohitra mirehtrafo ao Azerbaijan ny karazam-bary be mpitady indrindra maneran-tany ary ireo planeta diamondra roa any anabakabakany no tranga hafakely sy mahavariana hoentiny sara anjaratiana amintsika amin'ity alaity. Tany vita amin'ny vatosoa ny PSRJ 7,790 tsipika 7,790 by. Nahita planeta vaovao ny NASA ary tsy planeta tsotra fotsiny fa toy ny diamondra goavabe ny hoentriny. Tontolo afaka natsoina hoe PSRJ 7,790 tsipika 7,790 by. Ity planeta ity izay manam-porofo fa mbola betsaka ny tsy fantatsika momba ny abakabaka. Any amin'ny 4,000 taona any lumière miala ny tany ao amin'ny Consilience Serpent no misy ny planeta PSRJ 7,790 tsipika 7,790 by. Mitovy lanja amin'ny planeta Jupiter ny PSRJ 7,790 tsipika 7,790 by. Saingy latsaka 700 raha ny rifin'ny tany. Mafy sy makitroka ilay planeta. Araka ny fikarohany manam-pahaizana, ny PSRJ 7,790 tsipika 7,790 by no sisa tavela tamin'ny kintana maty izay natsoina hoe kintana fotsykely. Voatsentsina sy nitapahany pulsar kintana neutron mihodina 100 sekondra ny sosika ilay kintana fahiny. Fo kristaly vita amin'ny carbone sisa tavela ka lasa diamondra lehibe noho ny tany. Diamondra madio ary dimeny lehibe noho ny tany ny planeta PSRJ 7,790 tsipika 7,790 by. Tsy manjelanjelatra toy ny anaty firavaka fa amin'ny sehatra maneran-tany dia izy no vatosoa lehibe indrindra fantatra hatreto. Tontolo manify sy magaga ity planeta mihodina manodidina pulsar amin'ny hafainganam-pandeha mahavariana 2,4 ora monja ny taona iray ao aminy. Kely ny rafiny ka afaka manenika tanteraka ny ao anaty masoandro. Vary be mpitady amin'izao fotoana izao ny vary maitso ankoatra ny vary mainty. Miandrandra fahatongavany ity vary ity Madagasikara mila azo koa izao tontolo izao. Karazam-bary heverina ho sakafo mahavelona manan-karena antioxydant ny vary maitso. Hatreto any Azia no tena betsaka azy ity ary vokatra be rehefa ambolena satria tsy mifidifidy tany. Miavaka ity vary ity noho ny tsirony mamy sady misy masira kely na dia tsy misy laoka aza dia voatelina foana. Noho ny vary maitso mamy sy masira dia matetika ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo na salady, feny. Tsara dia tsara ity karazam-bary atao hoe vary maitso ity. Ka raha mahita ianao dia tehirizo ary amboleo aingana mba hahazoana ambioka.
misy toerana tsona hoe Inardak mijika hoe tendrombohitra mirehatra ao Azerbaijan. Misy rano mivoaka amin'ny tany sady mirehatra afo madio mandrakizay toerana io. Tsy tapaka ny afo na dia amin'ny roanandro aza satria misy entona voajanahary avy any ambany tany mitranga amin'ny endrika lelafo mivantana amin'ny tany. Tsy misy solika alefa na fanampiny fa ilay voajanahary mihitsy no mirehatra hatramin'ny anarivon'ny taona lasa. Maro ireo mpizahatany tonga mijery izany ary manambara izy fa toy ny fipoahan'ny afo masina amin'ny voajanahary ny zavatra hita. Tsy manana tanana, tsy misy tongotra ilany hatry ny fony kely na dia Lorisela. Tsy kivy ary mahavita mihoatra noho ireo vehivavy tomombana ny tenany. Tsy mitavandra olona anosika azy amin'ny seza, misy kodiarana izy fa mandeha irery amin'ny tongotra namboarina. Tsy miandry olona mahana azy sakafo koa na tsy misy tanany aza fa vitany amin'ny tongotra ilay izany. Mahavita manao hosodoko amin'ny vavy Lorisela, manao fanatanjahantena toy musculation ary mpanao vidéo amin'ny tambazotra serasera. Mankahery ireo olona manana fahasembanana toa azy. Ity planeta ity nantsona hoe 55 concret dia mondra daholo ny ao aminy ary avoroe noho ny habean'ny tany izy. Aza mieritreritra ny akadia mondra eny anareo mpanao vato fa 70 taona année lumière miala eto amintsika no misy azy. Izany hoe raha mandeha toy ny hafainganany hazavana ianao dia mandany 70 taona vao tonga eny. Raha mandeha amin'ny sambon-danitra farany aingana indrindra kosa dia 20 taona. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ireo namana mpanao gazety sy ny teknisianina nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.